avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance Art, Timampoltona nilanao. Manulcianoni vovó. Maro mifenitra tsy voaja amin'ilay autoroute 20 kilometatra notokana ny Andrajoelina ho ny teknisianina momba ny asa vavety androany. Tsy fanajana ny fenitra izay ahina hiteraka loza-pifamoivozana samihafa. Tran'olo tsy misy mpiasa sisa noho ny hafarany nitetika asa Nutrisud Autolaniaro amin'izao fotoana izao, 5 taona teo aoriany nitokana anazy. Mifodravitra asa izay nolazaina mokatra fanampin-tsakafo iadiana amin'ny tsy fahampin-tsakafo any atsimo. Zava-dehibe amin'ny raharaham-pirenena ny synode lehibe ny FJKM atao Antolaniaro amin'izao fotoana izao ka mila fitandremana goavana ny vozotriny ho ireo mpandray anjara. Vahoaka analiny any atsimo indrindra ny avy ao androny voatery mifindra monina vokatry ny haintany maharitra izay mahazo vahana tato anatin'ny fito-taona farany. Tsy manam-baolana mazava momba izay ny fanjakana hatreto raha ny fanadihadiana. Anovelany nandinika ny tolo-kevitra mahakasika ny fampitsarana ny ady ao Gaza Israel androany 12 volana teo aorian'ny fifandonana ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba ato amin'ny kilasy tongovavy manasa no ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fampalalamba avao makasika ny lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Natsokafin'ny teknisianina momba ny asa vavety androany ireo fenitra maro tsy voaja amin'ity autoroute 20 kilometatra notokana ny Andrajoelina ety. Asa vita matoa notokanana fa raha ireny asa vita ireny sarotra no iantso azy autoroute raha ny fanazavana ary ahina hiteraka loza-pifamoivozana samihafa ihany koa. Onasaina no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy manaraka ny fenitra ara-teknika ety lazaina sy antsona fa ampahany amin'ny autoroute miaingany ambody fasana hatreny Ambohimanga Rova ity ho ny enjenera momba ny asa vaventy. Birao politika eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Vola be no nolanina amin'ny maha autoroute azy sy araky ny tetibidiny tsy tokony ho toy izao ny vokatra azo. Mijery etỳ fotony dia mitombona daholo ireo aiza nipetraka tamin'ny herinandro hoe lalana izay tsy tokony mbola hotokanana, lalana izay mbola tsy manaraka ny fenitra araka teknika rehetra no misy androany fa noterena fotsiny tsy maintsy misokafana ilay ampahan-dalana 20 kilometatra hitantsika ao anatin'izay fa na ny épaisseuran'ireo couche maro samihafa izay mandrafitra an'ilay lalana raha dia tena manify dia manify na ny couche de fondation, na ny couche de base, na ny couche de roulement, na ny panneau de signalisation, na ny glissière de sécurité izay mitsitapitapy ny fahitana anazy ety dia tsy manaraka ny fenitra maha autoroute azy. Misy ilay séparateur du milieu io izay kely dia kely raha ny velarana tazantsika ety izany hoe tsy manaraka ny rafitra maha autoroute satria tomobile andeha mafy be eo karaha io glissière de sécurité béton extrudé io tsy aharo tanteraka ao anatin'izany hoe maha autoroute an'ilay lalana izany. Les rayons de courbure an'ilay lalana izany tena akaiky loatra ao anatin'ilay izy satria raha tomobile andeha mafy izany tsy afaka atao ny tena hoe
miodina be ao anatin'izay le lalana zay zany hoe misy rayon de courbure tsy respecté ary fahitako anazy ihany koa misy des verres négatifs ao anatin'le lalana zay mampiteraka accident reny satria raha milafiny ara teknika misy an'le atao hoe force centrifuge zay iny tokony ialana mba tsy isina loza-piarakodia amin'rehefa le fotoana mandeha mafy. Vahoaka mandinika ny vahoaka malagasy ary sarotiny amin'ny fomba fampiasana ny volany ho iatrany ny fanazavana. Rariny raha ampiakapeo rehefa misy ny fahadisom-panantenana sy endrika famitahana toy izao. Tsy afaka hiteny androany ny fitondram-panjakana fa tsy izy ho 20 kilometatra io ary mbola isy fanatsarana ho atao. Amiko le izy rehefa nitokanana dia vita zany. Matoa ianao mitokana lalana anankiray dia efa vita daholo ny kipitsopitsony rehetra. Ara-taratasy ara-panjakana amin'ny resaka administration rehetra satria vita ny réception vita zany rehetrarehetra zay vao afaka hoe mitokana amin'ny fomba officiel takireny. Zavatra hita nefa etỳ tsy sécurisé le autoroute. Misy olona miampita fara sanatria ao anatina fandehanana mafy ka misy ireny fiompy ireny miampita amin'ity lalana ity dia ho loza ny anjo ireo mampiasa ny lalana ka raha maha autoroute anazy dia tena tokony fermé zany autoroute zany hoe mihidy tanteraka mihitsy raha ohatra ka hoe indrindrindrindra manamorona tanàna tahaka an'izao dia tokony tena mihidy tanteraka mihitsy tsy misy zay sampanapanana mety hoe izy tomobile hafa hivoaka ny olona tsy tokony afaka hiampita amin'izany autoroute zany fa raha ohatra ka hoe tsy maintsy andehanana olona izy dia efa tokony misy ny fotodrafitrasa fanaraka amin'izay mandeha eo ambonin'ilay autoroute. Normal ny olona raha ohatra ka miteny satria sarotiny amin'ny vola zay avoakana izy amin'ny fandoavana an'io autoroute no ndresahana kanefa ny hita aty toerana tsy autoroute fa lalana tsotra fotsiny zay naloha nefany tamin'ny vola zay vidina autoroute ary matsapa an'izany fitondram-panjakana satria hitantsika ireny mpanohana fitondram-panjakana ireny anatin'ireny réseaux sociaux ireny miteny rehefa tsy andeha ozy izy dia mandana mandeha RN2. Amiko angambany tsy toetrana olona tokony hitondra firenena no manao tahaka izany ary rariny sy hitsina ny vahoaka raha sarotiny. Ho antsoina autoroute Tomamenatra, manalasala ihany koa raha iteny voarapida nefa tsy rokady ihany koa ity fotodrafitrasa namboarina ity. Raha kanja filalaovana baolina kitra toy ny etsy Mahamasina azo antoka fa tsy azo fankatoavana na homologation ihany koa ity autoroute ity raha ho tsaraina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fiobina sy fiarabana avy amin'ireo vahiny saina toy ny teo anivony Sadek no antony ny azakazany Andry Rajoelina nitokana ny ampahandalana tamin'ity autoroute ity tsy ampy ny ampahafolo ny asa akory anefa izay notokanan'izay ary tsy misy kalitao ka nivadika hoenatra eo masony izao tontolo izao ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity onona saina. 20 kilometatra no nampanantenaina telo taona lasa izay. Ankehitriny 20 kilometatra no terena ho vita ary notokanana teo anatrehany ireo mpikambana eo anivon'ny Sadek sy ireo vahiny samihafa ary ny mpiara-mombonantoka. Nentina nanaovana oeraoera toy ny mahazatra azy no niazakazany Andry Rajoelina tamin'ny fitokanan'io ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny mifanohitra amin'izay anefa no niseho. Ataoko angamba tsy ho vahiny amin'izany zareo satria fa fatany tsara Madagasikara raha mampatsiahintsika fotsiny tsika ilay resaka CVO tamin'ny fotoan'androny. Ka raha reny zany mba fampisehoana ho ataontsika manoloana an'ilay olona le firenena ataontsika fa mandroso dia tena hoe mitsangamenatra mihitsy zany le firenena malagasy nefa raha ny ataontsika hoe nitraikifa sy ny fahaiza manao nyreo manam-pahaizana sy avaram-pianarana malagasy reo angambany dia sy tokony mba tena hoe reny ny vokatra tokony hivoaka amin'ny asa tanana sy ny asa-panjakana tokony tanterahana eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Misy fitaom-pivavahana nandeha teto Antananarivo izay ny tarihin'ny mpitondra fiangonana teto Madagasikara dia mba nangataka ny mpino tamin'izay fotoan'izay mba tonga mamangivangy anay satria ny afaritany izy mipetraka dia izao no navaliny rehefa vita ny autoroute ka raha telo taona tsika izao na 20 kilometatra ny vita dia atao voninkazo satria eo amin'ny 900 kilometatra eo no hoe zahana no halavan'izy iny zany dia atao voninkazo zany fa mety afaka 70 taona zany vao mety ho vita le autoroute. Anjarany zareo mpanara-maso angamba na le mpamatsy vola hoe fanaraka amin'ny kajikajy sy kalitao takina nandoavana an'ilay vola ve le asa vita fa na ny tegna mitazana moa zany raha oharina tokoa amin'ny propagande izay natao zany hoe autoroute dia hitako hoe mitovy amin'ny fanaovana lalana tsotra ihany le izy. Ile oeraoera betsaka. 9 kilometatra izany hoe
300 ny asa io vita sy ny tokanana io amin'ny fiafaran'ny fiampitoam-piasana amin'ny 7 araka izany Andrajoelina no hitokana ny 300 manaraka raha izao fomba fiasa izao. Raha ny afaka ny anam-pandeha nefa no heverina fa miangaly sy mikaly ny asa tanteraka ny orinasa manao ny asa ary sarotiny tsy misy toy izany ihany koa ny mpanara-maso ka naverina ireo tsy nanaraka ny fentra amin'ny maha-autoroute azy ary tsy ho latsa-danja amin'ireo firenena rehetra manana autoroute maneran-tany Madagasikara. Ny mifanohitra amin'izay anefa no nitranga raha tarafina amin'ilay 20 kilometatra izay tsy fantatra na ny orinasa no tsy mahay atao hoe autoroute na noho ny olana eo amin'ny oentim-manana dia tsy autoroute no nasaina nataony. Na ihany koa no fitahan'ny orinasa ny mpanara-maso sy ny fanjakana ka nahatonga izao tranga izao. Tranga izay sarotry nona matoa ny fitondram-panjakana ny roso tamin'ny fitokanana faly ary afa-po tanteraka amin'ny asa vita izy ireo. Io arak'izany ilay antsoina hoe autoroute amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Miresaka an'izay tetikasa sy vodiavitrasa ny fitondrana Rajoelina izay hatranisika. Trano olo tsy misy piasa sisa noho ny hafarany ny tetikasa Nutri Sud. 5 taona teoriny ny tokanana azy ity vodiavitrasa ity izay entina mamokatra fanampin-tsakafo hiadina amin'ny tsy fanjary-tsakafo any Antsimo raha nitondrana azy tany Ampiandohana tahiry tojony Nirina no mitatitra ny Antsiprian'izay. Olona ray sisa no any hita miasa ato amin'ny usine Nutri Sud Tolagnaro dia ny mpiambina ny trano. Nesorona ihany koa ilay soratra hoe Nutri Sud teo amin'ny rindrina araka ny fanazavan'ny mponina manodidina sy ireo mipetraka eto Tolagnaro. Volana vitsy taoriny fitokanana azy ihany no nisy mpiasa ny asa isanandro tao amin'ilay usine ity fa ny aina tsikelikely zany ary tsy nisy intsony amin'izao fotoana afa-tsy ity mpiambina iray sisa ity. Arak'izany dia trano halo sisa no mijoro amin'izao fotoana. Nisy mpiasa tao fa tsy fantako tokony nahatonga azy tokony hoe miala tao fa faela olo raiky sisa hitako zao gardien tsy haiko fa garde avao ty nitriako tamin'ny ndraindraiky agny asa fa niala asa mety tsy niala tena tsy nihitako ty nipiasa tao amisy sécurité avao toujours hitako sécurité avao ty miambigny io ao zany miambigny io ao fa misy eo mandalo eo fa tsy miasa fa mandalo eo fa magnety sécurité mampanapakakata le mampagnety io ao efa ela tsy nisy olo misy olo zany raiky fa tsy miasa fa juste magnety sécurité mampanapakakata mampanao zay zany ty eo ao tsy sefosefo eo zany zao zay ty hita ay toagna satria zahay mipetraka toagna avao koa ty lay tsy haiko io tsy haiko zay tsy fantako zany fanjakagna miasa zay asa eo efa tsy haiko tsy faelafaela tsy niasa eo ao. Ratsehiviny nanaovana lanonina-be ny fitokanana azy ity saingy izao trano mipetrapotsiny izao 5 taona atioriny navitana azy izay natao hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ireo ankizy aty Atsimo Nosy. Nikasa hamokatra finosana fanampin-tsakafo ara-pahasalamana 900 taona isan-taona ity usine ity. Fa tsy raharaham-piangonana eo anivony ny FJKM ihany ny synode lehibe izay tanterahana ny Tolagnaro amin'izao fotoana izao fa misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena ihany koa ka mila fitandremana ireo mpandray anjara nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro anty tahiry tojondrina no mitatitra ny Antsiprian'izay. Kiondalana lehibe eo amin'ny fiangonana FJKM ny fanatanterahana ny synode lehibe faharoapolo any Tolagnaro. Manomboka androany ny fanatanterahana ireo fifidianana samihafa mitantana ny rafitra eo anivon'ity fiangonana ity. Ny fifidianana izay ho bureau ny komity lehibe no mandeha aloha. Araha ny fifidianana izay filohan'ny FJKM, ny vomera mikarakara ny fifidianana kosa no efa lany ny sabotsy teo. Izay nanometoky androany fa hangarahara tanteraka ny asa rehetra. Ka ny andraikitry ny vomiera ny fifidianana dia ny manomana ny pitsopitsony rehetra eo amin'ny alohan'ny fifidianana ny ao anatin'ny fifidianana maritra ny fifidianana mandra-pahivoaka ny vokatry ny fifidianana magnoaka ny vokatry ny fifidianana ka ny zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fitandrovana ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny fanomanana rehetra mba tena ho fifidianana voalohany
araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le fahamasinana. Ny foto-kevitra moa anatin'izany dia madio, mangarahara, marina, ekeny ny rehetra mifanaraka amin'ny sotoavin'ny fiangonana. Izay zany no asa lehibe izay nankin'ny Tompo aminay. Ao anaty fiomankomanana avokoa ireo kandida amin'izao fotoana izao, na ny kandida ho komity foibe izany, na ny kandida ho filohan'ny FJKM, tsy misy fampelezan-kevitra ny fifidianana. Ary ireo synodista zato ahitana mpitandrina 50 sy laika 50 no mandray anjara, tsy ambara telo tanteraka ny zava-misy ao anaty fivoriana ary tsy azo ny olon-tsotra idirana. Manateny zahay, za manatena zany satria ny teny filamatry ny FJKM manomboka zao mandrisy ny efa-taona dia le hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo dia izay zany dia manosika anay hoe ahoana ny fomba andraisanay anjara, inona ny talenta kely mba ho azonay ao misy fomba hanatsarana ny haitondra ao amin'ny fiangonana ihany koa fantatritsika zany satria tsy lozan'izany misy ao ndray tsy fantatritsika hoe ny avy aty amin'ny firenena ave makao amin'ny fiangonana zany avy aty amin'ny fiangonana makao amin'ny makany amin'ny firenena fa dia miezaka zay mba hijoro amin'ny maizazy amin'ny mahavavolombelona mba hampamina ny azy ny fiangonana zany hoe tsy hisy zany fiatraikan'ny resaka ratsy avy aty amin'izao tontolo zao, ny ara-politika, ny ara-pinoana, ny hafa na araky ny fiaviana zany mba tsy hisy andaitra ao anivon'io fiangonana io. Fifidianana mpiandraikitra foibe no tanterahana voalohany ka mpitandrina 50 sy laika 50, ary ireo mpiandraikitra foibe lan'ireo no mifidy ny filoha sy ny biron mpiandraikitra foibe izay vao atolotra ny fivorian'ny synode lehibe anaovan'ny fifidianana ihany koa, izay mahazo ny roa ampahatelony amin'ny fifidianana fiodinana voalohany dia lany avy hatrany. Fifidianana marina seken'ny rehetra izay zany ny andrasan'ny rehetra ao anatin'izay fifidianana izay ho foloan'ny FJKM zay. Vahoaka analiny any atsimo Madagasikara indrindra ny avy ao Androy ny voatery mifindra monina vokatry ny tany maharitra izay mahazo vahana tato anatiny 7 taona farany. Efa tsy mahita vahaolana mahanan'olana ny fanjakana no mbola manitsakitsaka ny zon'ireo olona ifindra toerana ihany koa raha ny fanadihadiana. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Olona mihoatra ny 9 alina no nafindra-monina avy any atsimon'ny Madagasikara, indrindra ny vahoaka Antandroy tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 raha ny angon-drafitra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina. Antony ny fiovan'ny toetrandro izay mihamafy hatrany any an-toerana amin'izao, ny tsy fampiny orana sy ny ahitany maharitra izay miteraka mosary akandosiran'ireo mponina mihazo ny faritra avaratra. Ankoatr'izay, ny fahasarotan'ny fisitrahana rano, ny fanabeazana, ny fitsaboana, ny tany azo volena ary ny tsena, araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana Amnesty International, manitsakitsaka ny zon'ny olona ifindra toerana honenana ny fanjakana malagasy, tsy nanome fitaterana ho an'ireo olona nandositra ny ahitany ny fanjakana, tsy niantoka ny zo anana farim-pianana sahaza mandritra ny dia raha ny fanazavana. Ces trajets de 1500 km, ça coûte déjà trop. Mavesatra loatra ho an'ny olona efa mantry ilay mifindra 510 kilometatra. Ka misy fianakaviana voatery mivarotra ny fananany mba handoavana ny sarandalana amin'ny fitaterana. Tsy ny rehetra no afaka manao izany. Maro amin'ireo fianakaviana no mandeha an-tongotra. Nisy koa ny tranga, vehivavy iray voatery ny iray aranofo amin'ny mpamily. Tao amin'ny toerana A na ahafahany tonga tany amin'ny toerana B, teo amin'ny toerana B. Ny iray aranofo tamin'ny mpamily hafa indray izy, nitondra azy tany amin'ny toerana C. Ny iray aranofo tamin'ny mpamily hafa foana izy, hotakalon'ny fitaterana, mandra-pahatonga ny tany amin'ny faritra avaratra. Nisy trangana fianakaviana nanome ny zanany ho andevo, hotakalon'izany. Hita fa misy tsy fahampiana avy amin'ny fanjakana ary avy amin'ireo fikambanana. Manana zo androka olona ao anaty alam-panjakana ny fanjakana, saingy tsy maintsy manaja ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izany, ka tsy afaka mandroka olona fotsiny ianao nefa tsy manome vahaolana hafa. Mais cela doit respecter les normes internationales des droits humains. Et donc, on ne peut pas juste expulser quelqu'un sans pour autant donner d'alternatives. Mamparefy ny olona ary mampahazo vahana ny kolikoly ny fanimbazibana ny zon'ny olombelona tahaka izao raha ny fanazavana. Ireo olona izay voakasika anatin'ity raharaha ity zany dia exposé betsaka kokoa amin'ny resaka corruption amin'ny endriny samihafa noho ny olon-kafa. Ndresahany teo zao misy resaka kolikoly aranofo teo misy resaka insécurité teo misy resaka tsy afaka mivezivezy etc. Ireny rehetra ireny rehefa mitambatra dia lasa miteraka faharefona
miopapana loatra amin'ny resaka kolikoly ny resaka hoe fametrahana cadre anankiray rehefa miresaka sika hoe fiarovana ny ataontsika hoe tetikasa ho an'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala sy ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro dia tsy maintsy tsika mieritreritra hoe dia ahoany reto mponina reto dia ahoany reto communauté reto satria le zoan'le olona tsy afaka hofoanana fotsiny noho izay fiarovana sy anna tsy maintsy atao izay raha ny fanazavana hatrany nisy tamin'ireo antandroy no nipetraka mandidina ny valan-javaboary ny ankarafantsika noho ny tsy fisiany ndrafitra mazava momba ny famindrana toerana natany natokana ho an'ireo olona nafindra noroany fanjakana ankerin'izy ireo ny taona 2024 amin'itony fandroana hatramin'izao ireo hetsika ireo izay manitsakitsaka ny zo anana trano fonenana fanjakana tsy miany vahoaka ao aminy vahoaka izay voatery miala mandositra ny mosary Fanindran-dalana tamin'ny Sadek natao teto Madagasikara ihany koa nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ao Antsirabe ihany koa ny solitenan'ireo vahoaka avy amin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny Sadek etsika izay ny fanindran-dalana tamin'ny fihaonana tampin'ny Sadek natao teto amintsika ka maro ny teboka no takian'izy ireo tamin'ireo filoham-panjakana nivory teto Andrenivohitra isan'ny lohalarana tao anatin'izay ny Antsoavo natao mpitondra ihany ny etaetam-bahoaka Andrindrina Randria Miarsokolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra nandray ny fivoriana mahakasika ny vondrona Sadek izay natao teto Madagasikara ihany koa teto amin'ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra izany dia notanterahana teto amin'ny hôtel de terme teto Antsirabe nanomboka ny 15 ny volana aogositra ary tsy ny farana raha tsy ny 17 ny volana aogositra 2020 sy 2020 teo izay nahitana ny solitenan'ny feon'ireo vahoaka avy amin'ireo firenena miisa 12 teboka maromaro no nivorian'ireto solitenany feon'ireo vahoaka avy amin'ny firenena maro izay mivondrona atao anatin'ny Sadek teto Antsirabe ireto ary atolotr'ireo filoham-pirenena izay nivory tao Andrenivohitra. Anisan'ny teboka lehibe takian'izy ireo amin'izany famahan'ireo filoham-pirenena izay mivondrona ao anatin'ity vondrona ity ny olana ara-ekônomika izay manjady amin'ireo firenena tsirairay avy ary mba ahitana vahaolana maharitra izany. Eo ihany koa ny fanafoanana ireo trosy izay baben'ireo firenena sasany ary fangatahana fanohanana sy famatsim-bola ho an'ny fanatanterahana rafitra momba ny fambolena maharitra sy ara-tontolo iainana na ny agroekôlôjika. Namafisin'izy ireo tamin'izany ihany koa ny fangatahana onitra ho an'ireo orinasa izay mitrandraka ny arenak'ebony tany no sady manjanaka amin'ny fomba endriny vaovao. Nilaza ihany koa ireto feon'ny vahoaka avy amin'ny vondrona Sadek ireto fa hanatanteraka hetsika ho fiarovana amin'ny zo hiteny hoe tsia. Nous avons aussi décidé de mener une campagne pour le droit de dire non. Nanolotra fanapahan-kevitra ihany koa izahay hanatanteraka ny hetsika ho fiarovana ny zo hiteny hoe tsia ao anatiny ady atao amin'ny endrika vaovao amin'ny fanjanahantany izay atrehanay amin'izao fotoana izao na eto Madagasikara izany na amin'ireo firenena atao anatin'ny vondrona Sadek. Tsy fanjanahana, fanjakana sy faritany intsony izany fa indrindra ny loharanokarena voajanahary sy ireo tany mihitsy no kendrena ho zanahana. Noho izany dia laza izahay hoe tsia amin'ity endrika vaovao amin'ny fanjanahantany ity ary milaza tsia amin'ny fimpodona ataon'ireo miliardera sy orinasa iraisam-pirenena vaventy izay manararoatra sy mifeny fahefana ary misitraka ny tombontsoa tokony hiverina amin'ny vahoaka fa tsy ho an'ireo vondrona madinika fotsiny. Raha te hanitatra ny fomba fijery sy hiaro ny firenena isika dia tokony hamerina mijery hoe inona marina no vokany sy ateraka ny modely fampandrosoana na raha antsika teto Madagasikara hatramin'izao. Ny vokatra izay rehetra izay dia izao lasa firenena mahantra indrindra eran-tany isika. Ankehitriny izany dia mampiseho mazava tsara fa tsy afaka hihevitra isika hoe mbola ho azo tsaraina ilay rafitra fampandrosoana efa misy. Tsy maintsy hovaina manontolo izany satria fantatsika tsara fa tsy mandeha ka tsy misy antony andanitsika fotoana amin'ny fanamboarana kely fotsiny intsony. Anolo teny izahay hanangana hetsika fanentanana iarana amin'ireo vahoaka samy hafa eto Afrika mba hiarovana ny sehatra demokratika. Hiteny hoe tsia amin'ny fisamborana mpanao gazety sy ny fisamborana ireo olona samy teny tsia samy tsikerany ataon'ny gouvernemanta. Anao fanentanana iombonana ihany koa izahay ho famerenana amin'lohan'ny ny fahefan'ny vahoaka satria amin'ireo firenena atao anatin'ny Sadek dia miambivadika ho jadona sy mifehirery ireo fitondrana amin'izao fotoana izao. Mihevitra izy ireo fa tonga teo amin'ny fahefana noho ny talenta manokana ananany ka dinony tanteraka fa solitenan'ny vahoaka izy ary ny fahefana dia amin'ny vahoaka. Ils ont complètement oublié qu'ils représentent le peuple et que le pouvoir appartient au peuple. Manoloana ireo teboka maromaro ireo dia nilaza hatrany ny solitenan'ireo vahoaka izay mivondrona ao anatin'ity vondrona Sadek ity fa tsy anaiky ary apekapeo izy ireo raha toka tsy misy enono ireo tolo-kevitra izay nivolavolaina nandritra ireo andro maromaro ireo izay nitondrana ny feon'ireo vahoaka avy amin'ireo firenena miisa 40 tonga mivory nandritra ity feonana tapony ity. Pakapeo zahay ary laza mazava tsara
amin'ny filoam-pirenena tsirairay avy amin'ny sadeka fa tsy nifanaraka mihitsy amin'ny zavatra tadiavinay zany. Efa misy fomba zany nieritreretanay hoe anolorana an'le déclaration amin'izareo mba ahafantarany hoe ohatrohatry zao ny hevitra reto vahoaka reto. Izany aloha tsy milaza hoe tena hoe nonomarina sy mba horaisiny tokoa ny hevitra tolotray fa efa nanao an'izay mba ampahafantarana azy aloha zahay hoe reto mba etaeta va ty amin'ny vahoaka. Raha ohatra moa ka mifidy izy hoe tsisy rarahinay an'izany fa zay tianay atao ihany ny ataonay dia tsy maintsy apakapeo zahay ary tsy maintsy anohitra amin'izay fomba hitanay fa mety amin'ny sehatra sy ny firenena misy anay tsirairay. Araka izany dia mazava fa tsy anaiky ireto misolo tena ny feon'ireo vahoaka vodrona atao anatin'ny vodrona sadaiky ireto raha toa ka misy latsaka nakotsy mifanaraka amin'izay etaetan'ireo vahoaka isan-kireo firenena tsirairay avy ny etaeta izay noentin'izy ireo. Dia izay ihany koa no entintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny valim-panadina na baccalauréat ao Mahajanga, eo ihany koa ny resaka rally de Boeny. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza mitsaraka aminay ary. Oh le diable, mi la connecté. Oh le diable, e che finete. 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 Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes. Grâce à NetMontre 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Yes. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Lubereo. Menaka avy lenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance daholo izany. Tena mitaiza moteur ty lupie, mampihena dépense. Premium Lube Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Téléchargez-la vite sur Play Store. Yes. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable.
Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Jumbo poulet, lasa rojato ariary. Jumbo, ampiapatsiro nandroko. Retrouve dans tes magasins habituels les 40 couleurs et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Anoizatsika ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. 7,57 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny baccalauréat 2022 ho an'ny faritany Mahajanga. Ny anio vokatra io ary nantondasa mpianatry ny sekoly Saint-Gabriel no nahazo noty ambony indrindra 8,5 amin'ny 20. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Nahitam-piainana 2,2 isanjato ny tapahafahana baccalauréat ho an'ny faritany Mahajanga tamin'ity taom-pianarana 2024 2024 ity raha oharina tamin'ny taondasa 7,57 isanjato ny tapahafahana ho an'ity taom-pianarana ity raha toka 1,57 isanjato kosa izany tamin'ny taondasa. Mpianatra nanaraka ny fampianarana teknika avy amin'ny sekoly Saint-Gabriel no nahazo ny noty ambony indrindra 8,5 amin'ny 20. Raha jerena ny eo amin'ny bac enseignement général dia 23 000 amin'ny candidat 23 560 dia 13 768 zay no afaka zay manome ny salanisa 8,5 faingo 4,7 isanjato ary ny bac technique 1213 moa ny candidat ny soratra anarana dia 1040 no afaka manome ny salanisa 5,20 faingo 4,70 isanjato. Averiko indray mandeha ny fitambaran'izy rehetra reo zany dia manome ny salanisa 5,20 faingo 7,70 isanjato. Samy mitangorona ny jery ny anarana avokoa ireo mpanala fanadinina teto amin'ny Kakala Mahajanga be, fohy be ny université ny Mahajanga ka hita soratra tamin'izy ireo ny alahelo sy ny akivina ho an'ireo zay tsy afaka. Raha hafaliana kosa hita endrika tamin'ireo zay nahita ny anarana tao anatin'ny petadrindrina. Faly moa za zany fa mivaly fangatana de afaka zany. Afaka de avec mention aloha le izy. De mention bien. Nafaly be mihitsy zao e, tena faly zany za afaka e, tena faly mihitsy zao hitana ho azy zao afaka avec mention sy bien zao afaka. Afaliana ke tsomotsatsa mihitsy tsy zao afaka, raha izy kota de nitomany zao fa zao afaka e. Tegna nitebotebo mafy. Mboa ny hanigny be tsy tafidrika ankibo moa. Soragna Zagnahary maloha, noho ny fitantagnany ndraiky fitiavany mbola nafagna baka tamin'ny tagno. Série A2 za mpianatra amin'ny Bel Air. Raha tsy ahivina, ankizivavy 12 taona ny mpiadina zandry indrindra tao amin'ny centre Antsakabary. Raha lehilahy 17 taona kosa ny zokony indrindra tao amin'ny centre Mampikony izay samy série A2 izy roa ireto samy afaka avokoa. Miaraba andreo afa-panadinana rehetra ary mankahery andreo zay tsy nahomby tamin'ity taona ity zany ao anatin'izay fanadina mpanjakana baccalauréat zay. Fa fahombiazana tanteraka no azo amehezana ny fiverenany hetsika Star Tour taoriany eny taona Tsinisiny. Star Tour destination familiale natao teny en bord de la mer izay nanakoako tao anatin'ny 3 andro tao Mahajanga. Hetsika izay natao an'ny mpianakavy ary nentina ny varotana ny vokatry ny orinasa Star ihany koa. Ny hetsika izay narahana fanentanana samihafa sy ireo seho ny arahana tamin'ireo mpanakanto kalaza maro eto amin'ny firenena. Anja Robert no mitatra ny antsiprian'izay.
tao anatin'ny 3 andro no nampifaly ny poniny Mahajanga sy ireo mpiala sasatra tonga teto Mahajanga ny orinasa Star tao anatin'ilay hetsika Star Tour destination familiale. Hetsika izay nentina nivarotana ireo zava-pisotro novokarin'ny orinasa Star izay nanamporofo tokoa fa tsy mety le filaza ny fitiavan'ny vahoaka ny vokatra vokariny ity orinasa Star ity. Raha ny vokatra eo am-pelatanana aloha dia mahery ny 75 000 personnes 10,000 sy 7 alina olona no tonga nitsidika ny Star Tour Majunga tao anatin'izay 3 andro izay na ny tonga nijery spectacle na ny tonga ihany koa teny amin'ny espace pression sy ireo trano heva isan-karazany izay ahafahan'ny rehetrarehetra misitraka mividy ny vokatra Star. Afa-po ny karakara satria faly ny olona araka ny efa fantatritsika hoe destination familiale ny Star Tour Majunga dia hita taratra tety tokoa fa tonga miaraka amin'ny fianakaviana ny olona rehetrarehetra dia faly izay ary efa faly koa ny public. Koatry ny fanentanana maro isan-karazany nentin'ireo mpanentana nampifaly ireo mpijery ny Star Tour destination familiale teto Mahajanga dia nanakoako teto amin'ny bord de la mer ihany koa tao anatin'izay fotoana izay ny animation DJ sy ny feo manga n'ireo mpanakanto toa andry Black Nadia, Kiki, Ambondrina ary César izay afa-po hatrany ny amin'ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny orinasa Star. Nahafinaritra ka Majunga mahafinaritra foana na dia andavanandro vao mainka misy an'ity Star Tour ity koa falifaly ny vahoaka dia mba fotoan'ny fialasasatra koa zao dia samy tena milase zay mavesatra aminazy agny aby zay nahatonga an'ireo tena ambiance tsara teo. Faly tena faly moa zany Majunga mahay misoma fa iaraha malala zany moa Kiki koa tsy dia matetika mandeha Majunga eto fa miaraka amin'ny Star ny tongavany Kiki eto tamin'ny taona ity afa-po aloha ny ambiance fikarakarana koa tena au top sono raitra raha jiaby ok zany aminahy tsisy santonandraha tsy mety aminahy fa raha ataon'ny Star tsy maintsy ok foana Kiki pare foana koa fa miaraka manao raha miaraka amin'ny Star afa-po tena afa-po raha mahita teo moa no ambiance teo na mbola tsemboka hatramin'izao ambiance show tsy te hiala fa raha ty partout mbola misy artiste ho avy eo dia tsy maintsy faranana nene. Fenupika tanteraka ny bord de la mer tamin'ity Star Tour destination familiale natao teto Mahajanga ny 15, ny 16 ary ny 17 ny volana aogositra ity samy nahazo ny anjarany sahazazy avokoa araka izany ny tsirairay. Fa nihitatra tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny orinasa Mada Composto Mahajanga ihany koa ny tetikasa kopa-kelatra ny orinasa Star amin'izao fotoana izao tetikasa fiarovana ny tontolo iainana izy io entina hiadiana amin'ny fiparitahan'ny fako plastika ka nisy ny hetsika natao tamin'ny fanangonana fako plastika teny anivon'ny fokontany sy teny amoron-dranomasina Amborovy izay narahana fanetana ny roapolony izay nataon'ny ekipan'ny Star Madagasikara ihany koa. Anja Robert no mitatra ny antsiprian'izay. Isan'ny tetikasan'ny orinasa Star iarovana amin'ny tontolo iainana ny tetikasa kopa-kelatra hiadiana amin'ny fiparitana ny fako plastika. Ny faran'ny herinandro teo dia natomboka tamin'ny fanangonana ireo fako plastika tetỳ amin'ny fokontany tsara rano ambany teto Mahajanga ny hetsika izay niarahana tamin'ny lycée fokontany sy ny orinasa Mada Compost. Tsy nijanona teo fa nitoetra any amin'ny sisin-dranomasina ny Petite Plage, Grand Pavois ary Maroal ny fanangonana ny tavoahangy plastika tamin'ity hetsika kopa-kelatra nataon'ny ekipa ny orinasa Star ity. Ao anatin'izay le fanadiovan'izay ihany tsika dia tsy ampy ny hoe fandrovana fotsiny ihany fa entanina foana ihany koa zany ny mponina ny mpiala sasatra rehetra mba hikajy an'izay fahadiovan'ny tontolo iainan'izay hikajy ny fahadiovan'ny ety amin'ny plage dia misy ny fifanantonana sy fifanakalozana mivantana amin'ireo olona izay sendranay mifanena aminay ety amin'ny plage mba ahafahana hoe voafehy zany le fiparitahan'ilay fako plastika zany hoe ny tanjona ao anatin'izay dia tsy hoe mijanona fotsiny amin'ilay hoe tsika hoe manana baka kopa-kelatra eny amina karazana toerana voafantana fa alohan'ny anaparitahantsika baka ataoko hoe eny amin'ny sarababem-bahoaka kokoa zany ohatra hoe eny amin'ny fokontany dia tsy maintsy misy aloha ny action de sensibilisation
afantaran'ny olona hoe inona le zavatra ho avy fa maninona no apetraka le baka fa inona ny antony ary atao inona le izy dia izay indrindra le mahatonga an'le hoe fiaraha-miasa aloha miaraka mada composta midina ifotony dia manao sensibilisation ny mponina dia ao aorianan'izay ho avy le fotoana hoe manangona isa-tokantrano dia hipetraka amin'izay le baka mba ahafahan'ny olona hoe mandeha ho azy amin'izay zany le fihetsika ao aorianan'ny fipetrahan'le baka collecte zay hoe tsy mipetraka eo fotsiny le izy dia asiana karazana fako maro samihafa fa tena hoe ho an'ny tavangy plastika tsy hakanavaka. Matotra araiky izany ny fiara-miasa ny orinasa Star sy ny orinasa Mada Compost ity farany izay manodina ireto fako plastika ireto ho lasa fitaovana fampiasa amin'ny andavanandro. Ny fako plastika moa dia izay efa nafantarantsika Mada Compost dia ahodina ho pot de fleur izy io na pavé plastique na afaka anaovana kifafa na karazana artisanat ihany koa. Ny plastika tavoahangy moa dia tsy maintsy afangaro amin'ny plastika maivana na ny sachet plastika mahazatra antsika eo manodidina ny sachet plastique 175 pièces miampy tavoahangy plastique roa izay ny amokarana pavé plastique autobloquant anankiray. Eo amin'ny resaka marché ny produit fini indray dia matetika izy io mbola somary sahirakirana kely tsika amin'ny fanjifana ny vokatra avy amin'ny fako. Miezaka ihany moa zahay manao fanentanana ary eo ihany koa ny karazana tetikasa iaraha-miasa mba entina hanadiovana ny tanàna. Etsika narahina fanentanana tamin'ny vahoaka ny amin'ny voka-dratsy ny fiparitany ny fako plastika no nataon'ireo ekipa ny orinasa Star sy ny Mada Compost nandritry ny fidinana ifotony nataon'izy ireo teo ihany koa ny fampahafantarana azy ireo ny toerana ahitana ny point de collecte Kopakelatra eto Mahajanga ahafana manatitra ireo fako plastika izay efa tsy ampiasaina intsony. Miresaka hetsika samihafa izay hatranisika nitoto ao amin'ny commune Ambohimanambola sy Masindray ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny vehivavy malagasy sy miara-miainga tamin'ity androany ity. Maro ireo ray aman-dreny tonga nanjifa ary tsapa ho izy ireo fa manala fahasahiranana amin'izao fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izao ny fisian'ny hetsika toy izao. Andao rahantsika ny Antsipriana. Tsy mamela irery ny fahasahiranana ny ray aman-dreny ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao fa manampy amin'ny fanamavanana izany. Teto amin'ny commune Ambohimanambola sy Masindray noho ny toy ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakarain'ny VMMM tamin'ity androany ity. Tonga maro ray aman-dreny sy ny mpianatra na anararoatra nanjifa izany ary nakasitraka amin'ny fisian'ny hetsika tahaka izao izay manamaivana amin'ny fampidirana mpianatra. Tena mbola manahirana be izao fanangonana fitaovana satria nenay ary ity fidina tsikelikely fa lasa miakatra be daholo ny vidin'ilay izy nefa mbola be da be koa ny zavatra fidina. Tena mety aloha ilay zavatra ataonareo satria manampy be an'ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra ilay izy. Raha ho anay manokana izao tsy za rery mianatra ao aminay dia nefa ny eto mba hoe mba moramora noho ny eny mpivarotra hafa izany dia manampy ny ray aman-dreny. Tokony ampiana ary dia atao matetitetika satria izao misy ny olona sasany tsy mahafantatra koa rehefa androany ilay izy dia nefa zareo mba te hividy. Mitombo ny adidy tsoroany ray aman-dreny indrindra fa ny fandaniana arabola amin'izao fotoana fampidirana mpianatra izao. Tanjony vehivavy miara-miainga amin'izao fitetezana commune amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izao. Ny tondra ny anjara biriky ny amin'ny fanampiana ny ray aman-dreny eo anatria ny fahasahiranana mianjady ny isa-tokantrano. Ny zavatra fantatra aloha dia raha mahita fa tena sahirana ny ray aman-dreny. Tena sahirana satria na ny saram-pidirana izay ambara fa tsy misy kanefa dia mbola misy fandraisana anjara izay tsy maintsy zakain'ilay ray aman-dreny. Eo anatrehan'izay rehefa misy ity fotoana ity dia hita hoe mba manala fahasahiranan'ilay olona satria misy elanelana tokoa ilay vidiny satria mitovy any amin'ny mpivarotra mpamongady ilay vidiny anaovan'ny vehivavy malagasy miara-miainga an'ilay fivarotana ilay fitaovana. Rehefa maro ireo mangetaita anaovana an'ilay izy dia ataonay fa azo arindra ihany izay zavatra izay. Mbola manentana ny ray aman-dreny ihany fa ny vehivavy malagasy miara-miainga dia manampy tanteraka eo amin'ny fahasahiranan'ny olona ka dia manararoatra miteny ihany izay hoe araroty satria mandalo ihany izay zavatra izay ka dia manentana antsika raha ohatra moa misy etaetantsika dia mbola iasanay ny fanampinanareo ny fiverenana fanoroany. Itoy amin'ny commune Mahintsy ny alakamisy ho avy izao ity fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidiny mirary ataon'ny VMMM ity mialohan'ny sitrany commune Kadinandriana izany ny zoma ho avy izao.
lafomba vao hafa raha toka application ho an'ny tolotra iasy no nahafantarana ny ACMOA teo aloha nampafantatra ny teo anivony tambazotra iasy Madagasikara fa lasa super app izany hoe ahitana karazana application maromaro ny ACMOA amin'izao fotoana izao ankoatra ny efa nahazatra hatramin'izay sakafo trano fandraisam-bahiny finday solosaina lalao isan-karazany no hita ao anatin'izany amin'izao fotoana izao andao arahantsika ny antsiprian'izay tanterany gabain loha nampahafantary ny AS Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy fa lasa super app ahitana tolotra sy tinady maromaro ny application ACMOA raha ny fanazavana efa misy azo alaina ao amin'ny App Store sy Play Store ity rafitra vaovao ity. Ny zavatra efa misy ao anatiny ny offre aloha mazava ho azy. Misy ihany koa ao ny mety mividy telefônina ianao misy ihany koa mety afaka mividy zavatra hafa ankoatran'ny telefônina ianao mety ordinateur afaka mikomandy sakafo ianao zany hoe ohatra hividy pizza za dia rehefa vidinao ilay pizza dia à partir an'ilay application mobile ianao no manao anazy tsy mila manao installation application hafa fa ao anatiny ihany tsy mivoaka an'ilay application ianao rehefa safidinao ao ny sakafo ilainao dia safidinao ao ny toerana izay andeha ataoko hoe anaterana anazy satria tonga dia aterina direct any amin'ny toerana misy anao ilay izy dia ataonao ihany koa ny paiement an'ilay izy dia tonga any aminao avy hatrany ny sakafo. Misy fihenam-bidy izay no mampiavaka ny ACMOA izay ny hoe mahavaly ny fiainana andavanandro tazantsika ao anatiny izay fihenam-bidy izay zany hoe tsy mitovy amin'ilay vidiny sakafo hitanao raha mandeha makeny amin'ny restaurant ilay izy fa misy amin'ny vidiny hafa mihitsiny satria nampiasa ny ACMOA ianao. Tena misy reconnaissance vocale ary ny tena mampiavaka anazy dia ity amin'ny teny malagasy ilay izy. Zany hoe ilay fitenitsika andavanandro io mihitsy ny hatran'izany teny teo hividy mora 500 itray mihitsy ilay ao anatiny. Ankoatr'izay dia ahitana karazana mozika, lalao samihafa ihany koa ny appli ACMOA ankehitriny hanampy betsaka an'ireo mpisehatra amin'ny jeux vidéo ihany koa ny fisian'izany raha ny fanazavana. Tamin'izay ny gameur rehetrarehetra sur mobile surtout ho an'ny gasy dia tsy maintsy mandefa vola en euro na ohatr'izany raha tambola tsy nisy moa zany ilay application any amin'ny olona manana izay manana compte PayPal na ohatrohatr'izay zay vao afaka mividy ny zavatra ilainay ao anatin'ny jeu ataonay fa amin'izao ohatra hoe amin'ny PUBG ohatra zao afaka miditra amin'ilay application ACMOA dia afaka mividy skin na ohatr'izany na le arme na ohatr'izany jeu mobile. Raha moa efa ela fa depuis 2017 ny tao anatin'ny gaming efa niteneniko teo hoe 3 fois zay champion d'Afrique atao anatin'ilay izy dia zao étape vaovao indray satria naprésenté à Madagascar en Arabie Saoudite amin'ny novembre ho avy zao. Marina application voalohany avy eto amintsika hanenika an'izao tontolo izao ny super app ACMOA ary hitondra avo ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny tontolo nomerika sy haitao araka jimirindra eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjony tambazotra iasy Madagasikara amin'izao tetika asan'izao fanombohana ihany ity fa hihitatra ary hahakasika ny sehatra sy tenim-pirenena hafa ihany koa ny ACMOA raha ny fanazavana tompony andraikitra hatrany. Vaovao ny fanatanjahantena fanamorina fiarakodia vetivety mbola voatazon'ny faniry sy maintsa ny alarana voalohany amin'ny fiadina ny tompon-daka amin'ny Madagasikara 5-20 taorian'ny Rally du Boeny andiany fahavalo amby folo. Ny fifananana izay tafiditra ao anatin'ny dingana fahatelo eo amin'izay fifananana ho tompon-dakany Madagasikara zay. Christian Andriamiery Kolomajanga no mitatitra ny antsiprian'izay. Épreuve spéciale roambe folo no tanterahan'ireo mpandray anjara 2-30 nandritra ny Rally du Boeny andiany fahavalo amby folo natao teto Mahajanga ny 4-20 ka hatramin'ny 9-20 ny volana aogositra lasa teo. Saika nitarika hatramin'ny farany Mika Siaina nitondra ny Mitsubishi Evo 10 tamin'ny ity Rally du Boeny ity sainga nanao hadisoana teo amin'ny fikajiana fotoana na ny pointage mialohan'ny épreuve spéciale farany ka nahazo sazy 10 minitra. Non, faly satria fanirana azo an'ilay course dia ny azoko moa championnat tena efa ataoko hoe rally manaraka eo raha miditra voalohany izy dia efa assuré ny maha championnat azy amin'ity taona ity. Na ataoko hoe zay le rally efa anisan'ny nangidy aloha le tamin'ity fa bon tsy maninona ataoko hoe ny anjarako amin'ity taona ity any France dia ho alaiko le andra sitrapon'Andriamanitra.
niakatra teo amin'ny laharana voalohany araka izany Ifaniry sy Mahentsa nitondra Peugeot 208 T16, faharoa i Mathieu Sihery ary fahatelo Arokiady sy Elvis Danielson, ireto ekipazy ireto izay samy nitondra fiara Subaru. Mahafinaritra aloha ny ralita tia Mazanga, mahafinaritra ny olona tia Mazanga, mponina Mazanga tia rally be. Faly zay fa nahazo victoire, nefa ny ho anay somary malahelo kely ihany satria ho anay mika no tena nandresany ity rally ity. Fa zay moa zany ny rally dia faly zay fa nahazo victoire. Tsaratsara ny confortable ny place amin'ny championnat amin'izao, fa mbola tsy mahazo mandromandro mihitsy aloha fa mbola lavitra ny farany saison. Dia somary nisy pépin zany zay tamin'ny jeudi soir satria tsisy pont avant intsony zay dia propulsion foana zany ny tômôbile anay jusqu'au bout. Dia hoe andao foana tsika fa loatra mijanona zany fa mila mandeha foana. Dia faly tena faly satria mivokatra dia troisième au général zany zay mirahalahy zao dia faly tena faly nety ny zavatra nataonay. Laharana fahafito ny ekipan'ny toanan'ny Cool TV Cool FM nahitana ny ekipan'ny Danis Irdonien izay nanana olana ny fiara noentin'izy ireo teo amin'ny andro faharoa ka nampihemotra n'izao filaharana izao. Merci aloha zany amin'ny organisateur, nafinaritra be ny rally, tsara ny lalana rehetrarehetra, nafinaritra ny organisation rehetrarehetra fa zay moa zany sendra nindro kely soma mbola tsy tao tsara soma dia ny sabotsy sendra ny tena olana hoe maromarika izay zany sabotsy dia hoe lady vo iratrapy nefa efa torotary dia sotra aloha zany tonga soma tsara zany zay dia manenjika le championnat moa zany tena hoe tanjona mirahalahy dia zay ngamba ny hoe azoko résumena an'le rally. Ny fiara maly izy zany tena tratranatrangana olana maro fa androany izy zany mba nanomboka ny lamlamina kely dia mba nizaka hoe andehandeha kely fa tsy afaka hoe mandeha mafy be koa androany nefa fa mba tsy diso an'le reny mba hiditra arrivé. Teo amin'ny sokajy de roue motrice kosa dia i Ramasy Rivokely no nitondra Citroën DS3 no laharana voalohany. Raifrey 10 kosa no nandresy teo amin'ny sokajy T2 ary Jacques Sikaizan no voalohany ho an'ny sokajy SSV. Ao anatin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany fa hiazo any Toliara vetivetsika. Tery ny toerana anatanterahana ny Aiady nentim-paharazana Doranga ao anketraky Toliara amin'izao fotoana izao. Araka izany mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny mpikarakara hisitraka stade culturel ahafahana manatanteraka ny Aiady araka ny tokony ho izy. Ndao arahantsika ny fanadihadiana. Tery ny toerana anatanterahana ny Aiady nentim-paharazana Doranga ao anketraky Toliara. Voatery aravaloha ny hetsika raha ny fanazavana amin'ny habetsahan'ny olona tonga nefa ny toerana tsy omby. Ao anatin'ny fikarakarana ny Doranga andian'ny fahatelo tsika na 3e édition tsika amin'izao fotoan'ny fialan-tsasatra ny grande vacances zao. Iaraha mahita areto en tant que hoe mpikarakara n'ity hetsika ity zahay androany dia mankasitraka antsika vahoakan'ny Toliara sy ireo tanora izay fiangaly ny fanatanjahantena nentim-paharazana itiky satria dia tonga avy maro nareo nanotsona nanokatsy an'izao fisahana andesiny razantsika izao fa ny indro kely laha ataontsika hoe amin'ny fanaovantsika isan'andro iny laha zao lera zao ataoko hoe mbo tsy tampitsy fa anatin'ny fotoa izay ataoko hoe iboahany anjarangy fa nohony izay ataoko hoe fahakelezan'ny terrain nohony tsy fahatomombanan'ny terrain izay natanterahana an'le Doranga na somary malalaky le raha fa tsy nanaka an'le taloha teo dia lasa ravaloha satria lasa tery nohony hamaroan'le olo avy le manatsika an'ilay Doranga. Manoloana izany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny mpikarakara ny hetsika isitrahany Toliara stade culturel ahafahany rehetra mijery milamina ity Aiady nentim-paharazana antsoina hoe Doranga ity. Ka eto zahay en tant que hoe organisateur zay mpikarakara an'ity hoe fanatanjahantena nentim-paharazana tiky dia tsy mitsahatsy mangataky nisy ny première édition, nisy ny deuxième édition, troisième édition zao. Nangataka avao zay tamin'ny voalohany tsy faharoa ary mbo manamafy amin'izao fahatelo zao mangataka zahay amin'ny fitondram-panjakana mba hahazahoanay sitrahanay zay atao hoe stade culturel mba hahafahanay manatanteraky hahafahan'le mpakafy an'ity
izay ataoko hoe haiady noho ity-paharazana tiky hijery milamina satria misy olobe misy ray aman-dreny zay raha tsika mahita iaby reto tsy havita hitsanga anatin'ny 3 heures de temps 4 heures de temps hijery an'le raha fa mba tokony hisitraky hipetraky hanana toerana zay tokony sahaza azy amaray aman-dreny azy zay ka teto dia nisaotra ilay olon-tsotra malala-tanana nampindra ny toerana nanatanterahana ity Doranga andiany fahatelo ity ny mpikarakara izao hetsika izao izay tanterahina isaky ny fotoam-pialatsasatra tahaka izao. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nandinika ny tolo-kevitra mahakasika ny fampitsarana ny ady eo Gaza Israel androany 12 volana teo aorian'ny fifandonana tolo-kevitra izay noentin'ny Etazonia, Qatar ary Egypte ary tafiditra anatin'izany ny fampitsoran'ireo takalonaina avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ary ny fampitsarana ny ady mandritra ny 80 andro. Tolo-kevitra izay efa nekeny nivondrona Hamas ihany koa Maly raha ny vaovao farany avy any an-toerany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombokilasy tombovavy veloma tomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ça a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Ça a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.